Am'izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao izay mety ampifandravandra ny fahaserana ny firenentsika sy ny vahoakany ary taoriana ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia manamafy ny seny fa tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra andrara ary mamoaka vokatra eken'ny rehetra ihany no vahaolana tokana hitondra ny firenentsika eo amin'ny filaminana sy ny fandrosoana maharitra. Izany fanatanterahana fifidianana izany anefa dia tsy tononona mbava fotsiny fa mila fandraisana fanapahan-kevitra aingana sy fepetra mazava eken'ny rehetra mikasika ireto zava-dehibe manaraka ireto. Voalohany, lalam-pifidianana. Faharoa, ny fepetra ametrahana fitoniana. Ary ny fahatelo, ny tetiandro sy ny datim-pifidianana. Ny famaritana mazava ny lalam-pifidianana ampiasaina sy ny fandraisana fepetra ametrahana tontolo milamina sy tony dia tsonay fandraisana andraikitry ny rehetra izay ahefa izany ao anatin'ny fitoniana sy fahamatorana ka tsy hisy baiko akoatra ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitediavana ny tombotsoa ambonin'ny firenentsika sy ny vahoakany. Andohalika ny ranombary no zany tsy mahazo toerana intsony amin'izao fotoana izao ny likiliky sy ny tendrom-potsim-banamana fa aoka ny fampitovim-pijery eo amin'izay mahasoa ny firenena no bajinina. Miangavy ireo tompon'andraikitra politika isa-tsokatsiny ary izay miaraka amin'ireo rehetra izay mahatsiaro fa manana didy amin'ny tanindrazana mikasika izao toejara izao mba hiara-hidinika ka handray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana farak'izay fohy mba handray izay mety ho fepetra rehetra ametrahana ny fitoniana. Aoka isika tsy salasala intsony fa ny andro ray ao anatin'izao korotana izao dia fahaseranana fanampiny ho an'ny be sy ny maro. Manaraka izany, manararoatra izao fotoana izao izahay manamafy fa mahaleo tena tanteraka ny seny ka tsy misy afa-tsy ny lalam-panorenana sy ireo lalàna manan-kery ihany no mibaiko ny ataony sy ny asany. Ary eto izay dia miangavy ny rehetra aoka ny fiandaniana sy ny politika ho any ivelan'ny seny hatrany fa kosa izay rehetra mahakasika ny zotra-pifidianana sy ny fifidianana dia aoka ny senia no mpanapa-kevitra farany mikasika izany. No izany rehetra izany azy eo anatrehan'izao savorivory sy ady-hevitra isan'ny tokony izao dia tsy mipetra-potsiny ny seny fa nanadiady nanakafaka ary nieritreritra ka manolotra ireto tranga telo ireto ankehitriny. Tranga voalohany, fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Araka ny voalaza ny andininy fa 250 amin'ny lalam-panorenana dia azo ataony manatitosa fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Raha ity tranga voalohany ity no mahazo ny safidin'ny rehetra noho ny antony fanomanana ara-teknika sy ara-pitaovana dia ny alarobia 7 Aogositra 2024 no fotoana akaiky indrindra aroson'ny seny ahafahana manatitosa ny fihodinana voalohany amin'izany fifidianana izany. Mba ahafahantsika nefa mitazona izany fotoana izany dia mila mazava amin'ity volana mety lalam-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika rehetra. Tranga faharoa, fifidianana filoham-pirenena tanteraha araka ny voalaza ny andininy 720 amin'ny lalam-panorenana. Raha ity tranga faharoa ity no ifanarahany be sy ny maro dia ny alarobia 20 Novambra 2024 no daty atolotry ny seny anatotosana ny fihodinana voalohany. Mba ahafahantsika mananja izany fotoana izany dia takiana hatrany
azava mandritra nyity volany ity lalam-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika rehetrarehetra. Mitranga fahatelo, fanemorana ny fifidianana no ny antony voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fahafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Ny ahafahana manemotra ny fifidianana mantsy dia voafehiny voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fahafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Raha ity tranga fahatelo ity no fanarahany be sy ny maro, ny CENI dia manolotra ny datin'ny alarobia 7 Mey 2024 anatotosana ny fihodinana voalohany. Mba ialan'ny ayatsihavana dia mampatsiany CENI fa ireo kandida ofisialy rehetra hirotsaka ho filoham-pirenena dia manana zoro anendry solotena iray ho mpikambana atao amin'ny CENI mandritra ny fikarakarana ny fifidianana sy ny famoahana ny vokatra. Manamafy hatrany ihany koa ny CENI fa miandry sy misokatra ho an'ny be sy ny maro ny fanaraha-maso ny fangaraharaany ny zotram-pifidianana. Farany ho fanohizana ny fandraisana andraikitra ataon'ny CENI sy ho fanafanganana ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny lalam-pifidianana sy ny fepetra ametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena dia manasa ny rehetra ao amin'ny le pavé eo Antaninarenina ny CENI amin'ny zoma 1 Mey amin'ny 10 ratoandro mba hanatotosana sehatra ifampidinia. Iangaviana ho tonga amin'izany ireo ray aman-dreny ara-panahy, ireo tompon'andraikitra politika, ireo lohany ao amin'ny fiarahamonim-pirenena, ianareo mpanao gazety ary izay tsara sitrapo rehetra. Mioavin'ny firenentsika sy ny vahoaka ny modiniana ka manainga mavesatra antsika mianakavy. Misaotra tompoko.